Faly mirahaba isika rehetra mpadaraka tsy tapaka ny watatagasy ny tenako androany isika dia ndao indray raha hiresahana ny vaovao izay nitranga tamin'ity androandroany ity tsy inona moa izany fa nitranga izay nahazo ny mpanakanto Viavy Sila izay fantatsika tsara moa Viavy Sila zany a la reine du Kawitry izay sady mpanakanto no mpandihy ihany koa ary nafantarany be sy ny maro azy eo amin'ny resaka fitafy izay izany hoe vehivavy isan'ny tena tia mihaingo ary mahay mihaingo raha izany Viavy Sila izany ka nisy nanafika moa izy raha nikasa andeha hamonjy ny lanonana izay nikarikaray izy ireo tany amin'ny RND iny izany hoe anilanilan'ny mandraka sy manandrina iny zany fa milohan'ny idirantsika landalina amin'izay dia manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadiny mana commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravona ndray hevitra rehetra eny novatsika vidéo manaraka eo tsaroviny milike ny vidéontsika ary azadiny torozana trany miabony amin'ny chaîne-natsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tomatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avetrany toka dia vavana ndawary tsara mampafantatra fa tena tsy mandry fahalimana ny tany satria efa tsy kely lalina ny ratsy ary miamitombo isan'andro ireo asan-jiolahy sy ny fanafihana ary ny maro samihafa tsy vitany antanambe ihany izany ary ihany koa eny ambanivohitra dia samy ahitana an'izany asan-jiolahy zany avokoa na ny mandeha tongotra moa izany na ny mandeha fiara dia vitan'ireo olon-dratsy foana ny manafika azy ny antanambe moa dia efa tsy sina resaka tsony satria na amin'ny andro atoandro aza dia misy mandroba foana ianao eny an-dalana na any anaty taxi be izany na mandeha tongotra na dia miezaka manao aintso zavatra aza ny mpitandro ny filaminana mampandry fahalemana sy manara-maso ny vahoaka izay mivezivezy dia tsy arak'izy ireo anefa ny izay asa ratsy izay miamitombo isan'andro vaky izay io zany nohony tsy fanananasa sy ny nohony hamafy ny fiainany dia mihamaro ireo zatovy izay mbola tanora no mialan-tsekoly ka lasa miditra amin'izay sehatra fanaovan-jiolahy izay satria aleon'izy ireo no maty rapitso toy izay maty androany ary ny haniko hoanina moa iaraha mahalala fa tena efa sarotra tadiavina ka dia tsy vitsy amin'olona amin'izao fotoana izao lasa tafanaonao foana ary ireo olon-dratsy ireo amin'izao fotoana izao dia efa tsy mifidy olona ho arapaka mihitsy satria rehefa hitan'izy ireo fa azahoan'izy ireo ny izay mety hoanina kely na ny androany fotsiny aza dia efa alefany ka izay ny mahatsara ny mampatsiahy foana mila melimelo hatrany satria tsy maintsy ho tampoka aminao ny hanaovan'izy ireo an'izany fa tsisy hampiomana anao amin'izany hoe ndeha hanafika anao izany io matetika ihany koa isika mahendo any fanafihana amin'ny sesisesy izay efa hita foana manerana anireny lalam-pirenena izay mampitony faritra maro ho an'i Madagasikara na dia efa misy aza ny tena point rouge amin'izany rehetra izany ary ny adia efa miezaka aza ny mpitandro filaminana miambina anireny point rouge ireny dia mbola tsy tratra foana ireo olon-dratsy ary tena hita fa efa tena matianina izy ireo ka izay tranga fanafihana izay no ny tranga tamin'ny mpanakanto izay fantatsika tsara tamin'ity herinandro ity tsy iza moa izany mpanakanto izay fantatsika tsara izany fa mpanakanto Andriambavilanitra izay tena manana ny lazany raha ho an'i Madagasikara ary tena mbola ao anatin'ny lazany tanteraka mandraka tiny androany fantatsika tsara ho iaho satria tsy iza ilay mpanakanto fa Viavy Sila izay Andriambavilanitra malagasy eo amin'ny gadona salegy sy ny ritma tropikaly izay raha tsy ivona ny tantara voatsela i Viavy Sila dia efa nidiran'olona tao an-trano tao Antananarivo tao ary izay tratra moa izany olona niditra tao an-trano zany nandroba ireo ordinatera tao anaty tambohon'ny Viavy Sila tao naiky maty ny fitsaram-bahoaka moa izay olona izay tratra tao an-trano izay tamin'izany satria tezitra ireo vahoaka manodidina amin'ny fitsoko ny halabotry izay efa tena tsy mampandry ny vahoaka manodidina eny ary tsy sahy avela misokatra mihitsy ny trano fa vantany vao misokatra kely dia efa tafiditra ao anaty trano ilay olon-dratsy ka tao amin'ny tranon'ny Viavy Sila tao Antananarivo tao no nitrangany izay zavatra izay ary tena hita ny arihary tamin'izany fa tezitra mafy ny tenany ary iny izy fa niantso ny mpitandro filaminana tsy ela akory dia tonga ny mpitandro filaminana ary nitondra an'ilay olon-dratsy ndeha atao famitorana menimenina ny vahoaka rehetra izay nikasa hanao fitsaram-bahoaka an'ilay rangahy fa noho ny Viavy Sila amin'izy olona manana fony reny dia
tsy dia navelany ireo olona izay hanao fitsaram-bahoaka an'izay olona angalatra izay fa alohan'ny lalàna no hitsara azy ho izy. Ka izay no nahatonga azy niantso ny mpitandro ny filaminana. Teo ihany izay resaka fidiran'olona tao an-tranon'izay. Fa tamin'ny tindray mitoraka ity kosa dia teny an-dalana mihitsy ny viavy sy lahy no nisy nanafika. Araky ny fantatra dia nihazo aniny lalam-pirenena faharoa iny izy ireo izay ao anatin'ny fikarakarana ireny karazana seho-goavana ireny no tratra an'izao fanafiana izao. Araky ny voalazany ao anaty pejiny ao dia toy izao manaraka izao. Nampitandrina ny viavy sy lahy raha naneho ny heviny tao anaty pejiny tao nilaza hoe mitandrema fa nisy nanafika ny sprinter izay nandehananay dia lasany daholo ny teny sy ny entana maromaro. Tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny teo anelanelany mandraka sy mandrakandriny iny moa izany no niseho izany tranga izany. So ihany fa lehibe ny Zanahary ho izy mba salama soamantsara izahay amin'izao fotoana izao. Tena tsy tery lalana tokoa ny ratsy ho izy ka dia mahita atao foana. Isaorana manokana ny Zanahary fa tsy nisy ny ainana fohy ary tonga soamantsara ao Antananarivo ny grupy mahangoma iray manontolo ho izy raha naneho ny heviny tao anaty pejiny tao. Ka noho izany dia mbola ao anatiny izany antsoina hoe panika izany ny tenany amin'izao fotoana izao na dia efa tontony aza fa satria efa tonga aty Antananarivo. Io moa zany na very zavatra kely na very zavatra lehibe dia efa very zavatra foana ny anaran'izay. Na dia very ary zato aza dia maharary iny rehefa tsy sitrapony na very azy. Ary ny mpangalatra moa dia efa zatra miaina amin'izay atsembohan'ny hafa zay foana ka tsy manana eritreritra hafa ny tsy hangalatra izay ny atao ao an-doha sy izay no atao asa hivelomany vady aman-janaka mandrakizay. Tsy mba manana eritreritra an'izany hoe tanora ny tena ka tokony mba hiasa na koa hitady asa fa dia zatra ny lalandririnina foana ary tia mahazo vola amin'ny zavatra moramora izany. Tandrema nefa fa misy farany daholo ny zavatra rehetra. Androany ianao mety ho faly satria nahazo kely nandeha ny sera fa tsy misy mahafantatra ny ampitso. So de mantsy traingo anao ampitso raha mbola ny mpitandro filaminana no mahatraingo anao dia mety mbola ho voaharo ny tenanao. Fa raha ohatra kosa ny vahoaka ny mahatratra ny tenanao amin'izay fanaovanao halatra izay dia mety ho tratra ny fitsaram-bahoaka anao amin'izay ka eo anao voahamoiaina izay amin'ny fotoana tsy tokony mbola hamoizanao an'izany satria tsisitsisy aminao mihitsy ny vahoaka iray manontolo rehefa mahatratra anao zatra mandroba izay tsy antenanao izay ka hanatra atsipy foana mba mahaiza miafy ary mahaiza mitady fa aza dia zatra lalandrinina loatra na koa zatra miantehitra amin'ny atsembohan'ny hafa fa tsy misy zavatsoa azonao amin'ny alahelo ny hafa izany fa ny alahelo dia mivaly alahelo ihany koa fa ny hafaliana dia mivaly hafaliana. Androany ianao mety falifaly kely ihany satria nahazo kely fa tsy ela kory iny dia lany ny hazonao androany iny. Raha ohatra ka lany ny hazonao androany iny dia hoaizandraisany ianao rapitso hitady olon-kafa angalarana indray dia raha mitotoy izay dia zay ianao vao tena ho faty tanteraka satria tsy misy hitsitsy aminao zany eo raha toa ka sendra ny olona izay tsy mahavita mandevitra izay. Izay ary masaka azona roso tomboky lasy tomboky vavy misaotra tsika rehetra naraka hatramin'ny farany ity video ity. Izay avy aty Amboatao Atakasy dia mankahery ny viavy sy lahy hatrany tsy izay resaka lamba izay akory no hampiana ny lazanao. Ataoko fa Andriamanitra manankarem-pahasoavana no hanolo zato haveny izay norobainy jiolahy tsy matahotody izay ka dia mankahery anao hatrany izay avy aty Amboatao Atakasy. Asa diny manao komantaira ambanin'ity video antsika ity mba fanamandravina andrenevitra rehetra na vatsika video manaraka eo. Tsarovany milike ny video antsika ary asa diny toraka sana trano miabony amin'ny chaîne antsika mba fanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny amin'ny sisy Amboatao Atakasy. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia marary soa.